Zay ny amin'iny fa anomboka amin'ny alahady ho avy zao kosa ny asa fanalana ilay vato be izay manelingelina ny vahoaka sy atahorana ampidi-doza etsy avaratra Ankatso. Ny orinasa Colas no mandray antanana ny asa rehetra ka ao anatin'ny 9 andro no anatanterahana izany. Amin'ny alahady maraina ho avy zao no apoaka ilay vato be mandrindra etsy avaratra Ankatso araka ny nambaran'ny BNGRC. Nisy ny valandresaka amin'ny mpanao gazety izay nitotsaina tetsy amin'ny foiben'ny BNGRC etsy Tanimora na ahafahany nampafantatra ireo fepetra niraisina hitsinjovana ny hanim-ponina sy ny fananany. Manoloana ilay vato be izay milanja 9,000 taonina izay ahina iotsaka atoato. Ny fepetra aloha dia mazava be, tsy misy olona petraka ao manomboka androany zao zay aloha tsisy fiarovany ain'ilay olona ny mahatonga azy mandray an'izay fepetra zay. Mbola averina zany fa izay le vato ao zany efa instable, en position instable le vato. Mety hoe choc kely fotsiny dia mety mampetsika ny vato na mety mampetsika ny ampahany aminy. Ny Colas zany hiasa eo marina fa afaka efatrandro zay zany vao tena manao ny asa goavam-be hoe maminala an'le vato. Fa misy anefany asa majijinika atao manodidina amin'ny alohan'izay. Dia izay asa majijinika zay nefany par précaution dia mety indraindray mety hoe miteraka movemana vato ihany. Dia izay ny antony sorana an'ilay olona teo. Aritra 9 andro manomboka androany ny fandraisana fepetra manoloana loza amin'ny tatao vokatry vato be etsy avaratra Ankatso ity. Olona misy 290 no hoentanina hiala vonjomaika ireo trano misy 500 tafo ao anaty faritra na périmètre de sécurité mirefy 500 metatra. Etsy amin'ny Konako etsy amin'ny université etsy Ankatso no anatobiana azy ireo. Lara-pameana napetraky ny BNGRC ny zéro dégât na ny tsy fisian'ny fahasombana. Betsaka manoloana izao asa toto-sain'izao. Ny orinasa Colas no misahana ny asa fanampitiana le vato ary efa natomboka androany dingana mifandraika amin'izany.